Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy sy amin'ity andro androany mariny ity tompoko. Je vous salue donc. Eto arabaina toy zany ihany koa ianareo izay manaraka zao fotoam-pivavahana izao any tokantrano ho any. Je vous salue, vous tous qui êtes regroupés ici dans la maison du Seigneur. Et je salue aussi nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne maintenant. Araka ny fanambarako taminareo andro ray toa zato atsika ny andro androany. Et comme je vous l'ai annoncé auparavant, aujourd'hui c'est comme un jour sur 100. Satria androany araka ny fahefana no meny Jesosy any mpanompony dia andrava zay rehetra mety ho sakatsakana nisy teo aminareo izahay. Puisqu'aujourd'hui, par la puissance du Seigneur Jésus qui est en nous, son serviteur, nous allons détruire toutes les barrières de votre vie aujourd'hui. Noho izany ny taonanareo sady aho hiandrandra fahasoavana lehibe dia ny fahasoavana ravasakana. Et je vous invite donc à attendre cette grande grâce de Dieu aujourd'hui, celle qui va détruire toutes les barrières de la vie. Ny angatako aminareo amin'ity andro androany ity dia ny mba hanomponareo an'Andriamanitra amin'ny fonareo rehetra. Et je vous invite donc à servir votre Dieu de tout votre cœur aujourd'hui. Zay endrika fombafomba ialao tanteraka. Que tout ce qui est habitude ou religion de ta part, abandonne-les. Fa amin'ny folo rehetra ome voninahitra Andriamanitra. Mais de tout ton cœur, viens honorer ton Dieu aujourd'hui. Misy andretim-pitarika fiderany rehetra zany zao anetana antsika mba hanao hira iaraka aminy dia manaova hira amin'ny fonao rehetra ianao. Nous avons ici nos chantres et nos conducteurs de louanges. Ils vont vous inviter à venir dans l'adoration aujourd'hui. Manaraka izany aoka tsy ho adinontsika fa Jesosy Kristy zay tompontsika sady mpamonjy antsika miaraka amintsika eto afovoany eto. Et surtout, n'oubliez pas ceci, Jésus-Christ qui est notre Sauveur est au milieu de nous ici. Matoky isika fa amin'ny anarany dia isy herin'Andriamanitra hiasa eto. Et nous savons que grâce à Jésus-Christ, la puissance de Dieu va être ici au milieu de nous. Hivavaka isika amin'izao fotoana izao ametraka fotoana rehetra mba ho tain'Andriamanitra omena azy ny fitondrana ambavaka. Et nous allons prier maintenant dans la communion pour remettre ce moment, ce culte entre les mains du Seigneur. Notre Père Céleste, nous t'adorons, nous te louons ce jour et nous te remercions pour toutes les choses que tu as faites pour nous. Nous te remercions d'avoir réservé ce moment spécial où nous allons voir ta puissance agir. Nous allons voir les obstacles se dérouler devant nos pieds et nous allons les écraser par la puissance de Jésus-Christ. Nous remettons également entre tes mains nos frères et sœurs qui vont encore venir en ce lieu, nos frères et sœurs qui vont encore rejoindre le culte en ligne. Que ta grâce soit parmi nous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dia horantsika am-piafatanana ny mpitarika fiderana. Accueillons donc nos chantres et la chorale. Ataovy Jesosy ny teako dia ataovy mafy. Alléluia. Alléluia. Ndao avy atrantsika raha mety ianao dia hitsangana amin'ny toerana misy anao dia mialohan'ny rahantsika hiran'ny vavantsika dia ndaontsika hiara-maky salamo. Salamo fa 5:70 mandrimy voalohany ka hatramin'ny fafito hoe avy aoka isika ioby ho an'i Jehovah. Aoka isika hanao feo fifaliana ho an'ny vatolampy famonjena antsika. Aoka hankeo anatrehana amin'ny fiderana isika. Aoka hanao feo fifaliana ho azy amin'ny firana isika. Fa Andriamanitra lehibe Jehovah ary mpanjaka lehibe ambony Andriamanitra rehetra izy. Eo an-tanany ny fitoerana lalina amin'ny tany ary azy ny tendrombohitra avo. Azy ny ranomasina fa izy ny nanao azy. Ary ny tany maina dia noforon'ny tanany. Avy ka aoka iondrika sy ankohaka isika. Aoka isika andohalika eo anatrehan'i Jehovah mpanao antsika fa izy no Andriamantsika ary olona fiandriny sy ondry tandremana isika. Mba saintsainao hoe zany androany hoe iza ilay Andriamanitra izay tompontsika izay efa eto amin'ity toeran'ity ankehitriny. Raha mety sady ianao dia ahofafay amin'ny lanitra ny tananao dia lazao hoe Andriamanitra lehibe ianao. Ianao nahary anay ary androany izay hideranao sy hanome voninahitra anao fotsiny noho izany fahalebiazanao zany. Raha mety ianao dia ndao iorakoraka ho an'ilay izy hatrizay hatrizay ka mandrakizay ho an'ilay baharin'ny lanitra sy ny tany dia ilaza ianao
Hallelujah. Hallelujah. Magaga loche nós socio. Anjiama. Nichae maga. Ka. Nizavacha. Nikita nas kushkura nas asantana nozan Nikita rasensenet kune de sosia ni voare chare titaka chensen we no mias nan zava chare chare mias na maswanch tilata man me anaran kita na trera man pisen fula Bola vernaiano angemanche magageno. Ariam funeze I sensenanzan. Tu amulche futu de sosa. Fanchante tena yek. Yek. Famai manota vacharecha nyanje manche. Yek is a fatimista kanyanje manchai. Nous aussi en ligne, Seigneur, nous voulons proclamer ta grandeur aujourd'hui. Quand on regarde ta création, on n'a qu'un seul mot qui vient dans notre bouche. C'est que tu es tellement grand et que ta grandeur est insondable. On ne peut imaginer, on n'a même pas les mots pour décrire combien tu es grand. La terre est remplie de ta gloire. Wow, les bénins de ce les bénins à Gemancho.
miveranao miaiky ny falebiazanao miaiky fa tsy manompo Andriamanitra kely izany Andriamanitra ambony ny zavatra rehetra ianao proclamer aujourd'hui ta grandeur. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. afaka manandratra fiderana ho an'ilay Andriamanitra lehibe venao androany. Tompoko ianao hoe ifony ny fotoana rehetra mety hoe teo amin'ny vavanao fotsiny ny ekenao fa Andriamanitra lehibe izy, nefa raha tojolana ianao ohatrany tsy niaiky an'izany akory ianao, ohatrany hoe namaivanao zany fahalebiazana zany, ohatrany hoe neverinao hoe tsy hay natao akory mamany olanao io. Raha tojo aretina ianao mety nieritreretinao hoe tsy vita an'Andriamanitra io fa le dokotera ohatr' izao no tena mahay an'io. Fa androany ndao tsy ajano eo amin'ny vava fotsiny fa ampitizintsika ao amin'ny fiainantsika rehetrarehetra izany fahalebiazan'Andriamanitra izany.
Oh Seigneur, nous voulons proclamer aujourd'hui que ton nom est le plus grand, que ton nom est tout puissant et que tu domines sur toute chose, sur toute créature. Tu es souverain. Personne ne peut se comparer à toi. Aujourd'hui, nous voulons juste te faire confiance. C'est toi qui diriges notre vie. C'est un Dieu puissant qui est au contrôle. Et on veut juste te proclamer. On veut juste te louer. Oh Seigneur, toi seul est digne, toi seul est digne, toi seul est digne. Alléluia. Alléluia. Et tu ne fais bien non manette qu'un tempo. Nyankou akizar malonzar. Alléluia. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Proclame de tout ton être. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout un peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité, Dieu est saint, à jamais tu es saint. Tena, Titanei, Angemacho. Nyamalina nzany falebiazanao zany na ny teny ary tsy ampy eo am-bavanay intsony. Fa androany zay tena miankohaka fotsiny. Mampanaiky ny mombanay rehetrarehetra. Manoloanao. Zay ary eto ambony tany rehefa misy olona hoe manam-pahefana sy lehibe dia feno ady, feno fanajana ao anatinay. Tsy maika ve fa hainao ilay Andriamanitra? Tsy maika ve fa hainao? Androany ny mombanay rehetrarehetra miankohaka. Tsy ampy ny tenay, tsy ampy ny tenay. Les mots nous manquent, Seigneur, pour exprimer ta grandeur, ta magnificence.
na olana dia ray azo atao aminay ka tsy aiky fa ianao no Andriamanitra. Manomboka androany Jesosy, tsy rorosaina intsony izahay ny amin'ny momba ny fiainanay, fa resy lahatra izahay fa lehibe ny ao anatinay. Mihoatra noho izahay eo amin'izao tontolo izao. Manaja anao izahay Andriamanitra. Mon cœur, mon être entier se prosterne devant ta grandeur.
masontsika rehetra amin'izao fotoana izao. Et nous gardons les yeux fermés. Sainitsainy fa lehibe ny Andriamanitra izay topotsika sy vavantsika. Prends conscience que notre Dieu est un Dieu immense. Raha miasa izy tsy misy mahasakana. Et s'il agit sur nous, rien ne l'arrêtera. Raha misy manohitra tsy misy matohitra. Et s'il y a un obstacle, rien ne pourra l'arrêter. Miaraka amintsika eto ny Andriamantsika amin'izao ora izao. Et ce Dieu est parmi nous maintenant. Amin'ny anaran'i Jesosy izay hitady azy dia hita azy tokoa. Au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui le rechercheront le Ary ny trouveront. herin'Andriamanitra hanapaka ty fotoana ity. Et cette force de Dieu sera dans ce culte. Ahondreo ihany lohantsika rehetra. Incline ta tête. Andao hivavaka isika ka namafy ny fahalorantsika ny fiainantsika mba ho an'Andriamanitra. Et continue ta prière de consécration pour Dieu. Aoka isika tsy hanompotompo amin'ny fombafomba na amin'ny fazarana fa tena hanompo an'Andriamanitra amin'ny fontsika rehetra. Ne servons pas ce Dieu par habitude ou par religion. Servons-le authentiquement. Mila olona tahaka izany Andriamanitra ry havana. Car Dieu a besoin de serviteurs. comme Samy cela. manokatra ny vavana izy dia mivavaka eo am-pitsanganana. Que chacun s'exprime et prie maintenant. Lazao amin'Andriamanitra fa hanompo azy hatramin'ny farany ianao. Indique à Dieu que tu vas le servir jusqu'au bout. Raha tsapanao fa nanota tamin'Andriamanitra ianao dia miala amin'izany zavatra ratsy izany. Et si tu es convaincu de pécher aujourd'hui, renonce à ces péchés. Ny fotoanantsika androany mantsy dia fotoana ny fandravana sakana. Car aujourd'hui sera le moment de briser tous les obstacles. Ka raha aminao ny etaeta ho an'Andriamanitra dia hamonjanao izy andravany sakana rehetra. Et si tu as vraiment cette soif de Dieu en toi, il viendra détruire tous les obstacles devant toi. Ka tsy andalo fotsiny izao volana vitsivitsy mialoha ny maranana ny taona izao fa atsapanao ny herin'Andriamanitra miasa. Et que ce moment ou ces mois durant la fin de l'année ne passeront pas sans que tu aies retenu l'action de Dieu dans ta vie. Amin'ny filona no anekentsika fa izy zavatra lehibe ho ataon'Andriamanitra amintsika atoato. Et c'est par la foi que tu reconnaîtras l'action de Dieu dans ta vie. Iarahantsika manao ilay raha hoe ny foky ny mpamonjy. Et nous allons faire ce cantique ensemble. Akipihany rehefa masinao anaty izany hira iarahantsika manao izany. Et garde les yeux fermés dans cette communion.
Samiary maka toerany avokoa sika rehetra. Que chacun rejoigne sa place maintenant. Amin'izao fotoan'izao a dia iroso hitondra ny fanatitra isika. Et maintenant, nous passons au moment où nous allons apporter les offrandes. Aoka fantatsika fa tsy mafaly ny devoly ny fanatitra izay ataontsika ho an'Andriamanitra. Et que chacun soit conscient que le diable n'est pas content pour l'offrande que tu viens apporter à Dieu. Fa ny anjarantsika ny manohitra azy amin'ny fotsika rehetra. Mais ce que nous devons faire, c'est de venir apporter nos offrandes de tout notre cœur. Raha manohitra ny devoly ianao dia ho resinao izy. Car si tu t'opposes au diable, tu le vaincras. Raha manohitra ny devoly ianao tena ho resinao izy. Et si tu t'opposes au diable, tu le vaincras certainement. Ary zany ny lalana hitahin'Andriamanitra ny fiainantsika. Et c'est un chemin pour nous d'avoir la bénédiction de Anao Dieu. irana anankiray isika ao anatin'izany dia mandroso ety anoloana ianareo izay tondra ny ampahafolon-karena. Et nous allons faire une louange et à travers cela, nous pourrons apporter les dîmes et les offrandes. Dia rehefa avy eo tatazana eny toerana ny fanatitra fanaontsika mahazatra. Les dîmes seront apportées devant et les offrandes seront collectées comme usuellement. Ho raintsika ary ny mpanetana antsika amin'ny alalan'ny hira. Nous allons accueillir les chanteurs maintenant.
Alleluia. Ndao tsika hitsangana dia mbola hanindrahindra ny fahalebiazan'Andriamanitra fa ao anatin'ny dia vonina ve ianao izy resy lahatra fa tena lehibe marina ane ilay Andriamanitra izay tompony e dia ataovy lehibe koa fihetsika ao manoloana anazy sady zany ve dia atanantsika ho andro zasy andio an-tompo fotsy loha ianao Je suis enfant d'un grand Dieu.
hiteka mafan'andriamanitra isika tompoko. Acclamons fort pour le Seigneur. Hiteka ho azy isika satria miaraka amintsika etin'andriamantsika. Acclamons plus fort car notre Dieu est avec nous. Ara hitady azy isika dia hita azy. Si nous le cherchons, nous le Andomony trouverons. hiteka mafy any. Acclamons plus fort. Samiary maka toerana isika rehetra. Vous pouvez prendre place. Ny mpitarika fidiarana ihany koa maka toerana. Le groupe de louanges peuvent prendre leur place. Ny afatra entiko anareo androany dia afatra entiko mandravasakana. Le message d'aujourd'hui est un message pour briser les obstacles. Ka na inona sakana nisy teo aminao hatramin'izay androany voarantsika ny fisiny. Quels que soient les obstacles qu'il y a eu dans ta vie, aujourd'hui, ils seront brisés. Na inona heriny na inona karazany amin'ny anaran'i Jesosy tsy maintsy ravasakana. Quelle que soit sa puissance, au nom de Jésus, les obstacles seront brisés. Andao amaky baiboly isika ao amin'ny Exodosy toko fahavita ambin'ny folo vakina ny andinin'ny fahavalo ka hatramin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo. Nous allons lire la Bible dans Exode, chapitre 17, versets 8 à 13. Vakina vetrany amin'ny teny frantsay lay teny. Les Amalécites vinrent combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combats les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu dans la main. » Josué se conforma à ce que lui avait dit Moïse pour combattre les Amalécites. Quant à Moïse, Aaron et Hur, ils montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse levait la main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Comme les mains de Moïse devenaient lourdes de fatigue, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, elles restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil, et Josué fut victorieux d'Amalek et de son peuple au tranchant de l'épée. Vakitsika ndray ny Tesaloniana voalohany toko faharoa andiny fahafito ambin'ny folo sy ny fahavalo ambin'ny folo. Mbola vakina amin'ny teny frantsay avy hatrany. Nous allons maintenant lire 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 17 et 18. Quant à nous, frères et sœurs, séparés de vous pour un peu de temps, de corps mais non de cœur, nous avons redoublé d'efforts pour vous revoir, car c'était notre grand désir. C'est ainsi que nous avons voulu aller vers vous, du moins moi, Paul, à une ou deux reprises, mais Satan nous en a empêchés. Arak'ireo teny vakinareo hatramin'ny andron'ireo zanak'Israely olon'Andriamanitra hatramin'ny andron'ireo apôstôly sy fiangonana voalohany dia nisy hatranitrany ny mpanao sakana. Selon ce que nous avons lu tout à l'heure, au temps des Israélites, au temps des apôtres, il y a toujours eu des obstacles. Ny ataon'ireo mpanao sakana dia izao, manao sakana an'ireo fahasoavan'Andriamanitra mba tsy ho tanteraka amintsika olon'Andriamanitra. Les obstacles nous empêchent de recevoir les bénédictions de Dieu qui sont destinées au peuple de Dieu. Manao sakana an'ireo zavatra iritsika ihany koa mba tsy ho tanteraka amintsika olon'Andriamanitra. Les obstacles empêchent ce que nous voulons recevoir, que nous ne le recevons pas venant de Dieu. Maro tamin'ireo olon'Andriamanitra tany aloha be tany no natsapa ny famarinan'izany. Depuis le peuple de Dieu, au temps ancien, il y a eu cette vérité. Eny, hatramin'izao vaninandro misy atsika zao dia mbola mitohy ny fanakanana ataon'ny mpanao sakana. Oui, même actuellement, il y a toujours des obstacles. Ny tanjony dia mba hatokantsika olon'Andriamanitra taranaka ankehitriny tsy hatsapa na inona zavatra avy amin'Andriamanitra. Leurs obstacles, c'est que nous, le peuple de Dieu, de la descendance actuelle, nous ne recevons rien venant de Dieu. Ka rehefa mandeha fotoana raha tsy mahatsapa na inona avy amin'Andriamanitra isika dia ho kivy ihany. Et quand le temps avance, si nous ne recevons rien de Dieu, nous allons être découragés. Zay mihitsy no teny'Andriamanitra atokavana amin'ny alalan'izany sakana izany. Voilà les raisons des obstacles. Maro amin'ireo olon'Andriamanitra ankehitriny, maro amin'ireo kristianina no efa mahita sy matsapa ny famarinan'izany. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu, il y a beaucoup de chrétiens qui voient cette vérité. Olon'Andriamanitra izy fa matsapa fa
misy sakatsakana foana zavatra rehetra zay ataony. Ce sont des hommes et des femmes de Dieu, et pourtant, ils ressentent toujours qu'il y a des obstacles dans leur vie. Olon'Andriamanitra izy fa matsapa fa reo teny navototra mpanompon'Andriamanitra nareo tsodrano natao mpanompon'Andriamanitra tsy mety tanteraka eo aminy na dia efa noraisiny tamin'ny finoana azy. Ce sont des hommes et des femmes de Dieu, et pourtant ils ressentent que les paroles relâchées par le serviteur de Dieu, ils ne le reçoivent pas même s'ils ont la foi. Maro amin'ny olon'Andriamanitra ankehitriny no matsapa fa reo faminaniny nambara ty baiboly ity nareo te fikasana tsy mety tena tanteraka eo amin'ny mihitsy. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu qui ressentent que la parole qui est écrite dans la Bible ne se réalise pas dans leur vie. Ny olona sasany aza dia matsapa fa hatramin'ireo valimbavaka tsy mety voarainy fa eniny hoe misy sakatsakana. Et il y en a plusieurs qui ressentent qu'ils ne reçoivent pas l'exaucement de leur prière à cause des obstacles. Ry fiangonana manaraka ity fotoan-dehibe ity. Chère Église qui assistait à ce grand culte, Araka nambarako taminareo teo hatramin'ny andron'ireo zanak'Israely hatramin'ny andron'ireo apôstôly dia nisy zany mpanao sakana izany. comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au temps des Israélites et au temps des apôtres, il y a toujours eu des obstacles. Eny hatramin'izao hoy aho dia mbola misy zany mpanao sakana izany. Oui, même actuellement, il y a encore des obstacles. Mazava ny teny nataon'ny Paoly apôstôly araka voasoratra io. La parole de l'apôtre Paul est claire. Tsy indray mandeha na indroa aho no naniry ho any aminareo ho Paoly mba hamangy anareo fa efa mimbetsaka fa saingy voasakany devoly. Ce n'est pas une seule fois ou deux fois que j'ai voulu vous visiter, mais plusieurs fois, mais Satan m'en a empêché, a-t-il dit. Ry fiangonana tonga manarika ty fotoan-dehibe ity. Chère Église qui assistait à ce grand culte, Malohana ny sakatsakana nataon'ny fahavalo hatramin'izay ka mandraka ankehitriny dia hoy aho hoe tandremo mba tsy ho kivikivy ianao. devant les obstacles de l'ennemi depuis toujours jusqu'à aujourd'hui, je te demande de ne pas te décourager. Tsy azontsika atao mihitsy ny manao fakiviana malohana ny sakatsakana ataony devoly. Nous ne devons jamais nous décourager devant les obstacles du diable. Asa mieritreritra ny verin-dalana ihany koa ianao. Ne pense pas à retrousser chemin non plus. Satria raha kivy ianao ka hiala amin'Andriamanitra dia manantena inona any ambadibadika any ianao. Parce que si tu es découragé et que tu quittes Dieu, qu'est-ce que tu espères? Ka hoy aho hoe tandreny asa kivikivy zany ianao ary aza miverin-dalana ihany koa. Alors je te dis, ne te décourage pas et ne repousse pas chemin. Fa ny andrasan'Andriamanitra amintsika dia izao na dia misy ary ny sakatsakana ataon'ny fahavalo dia mila mandroso foana isika. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est que malgré les obstacles, nous continuons toujours à avancer. Ny sakatsakana misy eo amin'ny fiainantsika matsy no anisan'ny ady hatrehantsika eto ambony ty tany ity. Parce que les obstacles qui sont dans nos vies font partie des combats que nous affrontons sur cette terre. Fa ny vaovao mafaly dia izao raha ahorontsika ao amin'i Jesosy sy ny azo fijaliana ny finoantsika dia ity tsy maintsy rava ny sakana. Mais la bonne nouvelle, c'est que si nous basons notre foi sur Jésus et la croix, les obstacles seront brisés. Tsy maintsy voaka mpandresy ianao Tu seras victorieux ary tsy maintsy lasa olona tsara fefara ianao. et tu auras une bonne fin. Andao hiteka mafan'Andriamanitra isika. Acclamons fort pour le Seigneur. Androany zany mijoro eto aho mitondra zao afatra izao mba andravana ny sakana nisy teo amin'ny fiainanareo. Aujourd'hui, je suis debout ici pour apporter ce message pour briser les obstacles dans votre vie. Ka oka anatena fahasoavana lehibe isika amin'ity androandroany ity. Alors, espérez une grande grâce aujourd'hui. Amafisika ihany mba hatokany io sakana io rava dia aoreno amin'i Jesosy sy ny azo fijaliana ny finoana sy ny fanantenana rehetra. Je confirme encore, pour que les obstacles soient brisés, basons notre foi sur Jésus et la croix. Arao tsara ke zao tantarako aminareo zao fa tahaka izao mihitsy no ataon'Andriamanitra amintsika manomboka amin'ity androandroany ity. Suivez bien cette histoire que je vais vous raconter, parce que c'est ce que Dieu va faire dans notre vie à partir d'aujourd'hui. Satria ny faniriako mialohan'ny amarantsika ny taona dia ho tsapatsika hoe ho tanteraka avokoa reo zava-tsoa rehetra nandrandrayntsika tamin'Andriamanitra. Parce que mon désir, c'est qu'avant la fin de cette année, tout ce que nous avons attendu de Dieu se réalise. Reo zavatra nirinao mba ho ataon'Andriamanitra aminao tsy tanteraka taminao hatramin'izay amin'ny anaran'i Jesosy ho tanteraka amin'ity telo volana ity.
Tout ce que tu as souhaité que Dieu te fasse et qui ne s'est pas réalisé, ça va se réaliser ces 3 derniers mois. tsy hoe mampaheranareo fotsiny ary raha mitena zany fa tena ho ataon'Andriamanitra. Ce n'est pas seulement pour vous encourager, mais Dieu va vraiment le faire. Maro amintsika anao hita zavatra lehibe sy mahagaga ho ataon'Andriamanitra melona marana taona. Beaucoup d'entre nous vont voir de grandes choses que Dieu va faire avant la fin de cette année. Zay rehetra mihinao zany teniko zany ankatana mahiteka mafy dia mafy izy. Que tous ceux qui croient acclament très fort. Atao mafy ihany teka. Acclamez plus fort. Alléluia. Alléluia. Eno tsara ary ty tantaraiko ity. Suivez bien cette histoire. Zava-nisy tao Egypta no tantaraiko aminareo. C'est quelque chose qui s'est passé en Égypte que je vais vous raconter. Tonga ny fotoana tapa-kevitr'Andriamanitra fa hanafaka ny zanak'Israely tsy ho andevozy ny Egyptianina intsony. Le moment est venu, Dieu a décidé de délivrer les Israélites des mains des Égyptiens. Tonga ny fotoana tapa-kevitr'Andriamanitra fa hitondra ny zanak'Israely olon'Andriamanitra ho any amin'ilay tany tondra-drono sy tantely. Le moment est venu, Dieu a décidé qu'il va emmener les Israélites dans le pays où coule le lait et le miel. Zany voalaza ao amin'ny Exodosy toko fahatelo andiny fafito sy ny fahavalo. C'est ce qui est écrit dans Exode chapitre 3 versets 7 et 8. Tenin'Andriamanitra fa enitsika izy ity fa tiako amafisina vakina amin'ny anaran'i Jesosy ilay teny. C'est une parole de Dieu que nous avons déjà entendue, mais je voudrais le confirmer au nom de Jésus. Aroa Jehovah, efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko izay ny Egypta ary efa raiky fitaranany noho ny atao mpampiasa azy eny fatony ny alahelony. Dia efa nidinao zao amonjy azy amin'ny tany Egyptianina ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany zany ho any amin'izay tany sosy malalaka dia any amin'izay tany tondra-dronono sy tantely any amin'ny tany ny Kananita sy ny Hitita sy ny Amorita sy ny Perizita ary ny Vita sy ny Jebosita. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Mampaheranareo fiangonana ho amin'ity androandroany ity. Je vous encourage aujourd'hui. Fa io Andriamanitra izay topotsika io dia Andriamanitra manana ny fotoanany izy. Que le Dieu que nous servons est un Dieu qui a son temps. Tsy mba lasa aloha ny fotoanany ary tsy mba tara. Il n'est jamais en avance, il n'est jamais en retard. Ary ny fotoanan'Andriamanitra dia tena tsara indrindra raha ho antsika zanak'olombelona manompo azy. Et le temps de Dieu est le meilleur temps pour les enfants de Dieu. Zany indrindra no antony matoka amin'ny teny hoe asa mba kifikivy zany ianao raha ohatra ka tsapanao fa misy sakatsakana ny fiainanao hatramin'izay. C'est pourquoi je te dis, ne sois jamais découragé si tu sens qu'il y a des obstacles dans ta vie depuis. Asa mba kifikivy zany ianao raha ohatra ka tsy mety tanteraka taminao mihitsy ny fanirianao. Ne sois pas découragé si tes désirs n'étaient jamais exaucés. Fantatr'Andriamanitra zavatra rehetra manjo atsika. Dieu connaît tout ce qui nous arrive. Ary efa fantany ny tokony atao. Il sait ce qu'il doit faire. Ekane ka amin'izao androandroan'izao no fotoanan'Andriamanitra hitsojovany ianao. Que ce jour soit le jour où Dieu va intervenir dans ta vie. Ka tahakany nitsojovany ny zanak'Israely no hitsojovany antsika rehetra. Et comme il est intervenu dans la vie des Israélites, il va intervenir dans notre vie. Nanapa-kevitry fa ho afahana amin'ny fanadivozana ny Egyptianina ny zanak'Israely. Dieu a décidé qu'il allait délivrer les Israélites de l'esclavage des Égyptiens. Nanapa-kevitry fa hitondra azy ireo ho any amin'ny tany tondra-drono sy tantely Andriamanitra. Dieu a décidé de les emmener dans le pays où coule le lait et le miel. Ary tena nataon'Andriamanitra izany. Et Dieu l'a vraiment fait. Kanjo zao zava-nisy. Mais voici ce qui s'est passé. No sakana amin'ny Farao sy ny Egyptianina ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany mba tsy hiala tao Egypte. Le Pharaon et les Égyptiens ont empêché les Israélites pour qu'ils ne quittent pas l'Égypte. Tena nataon'ny Farao sy ny Egyptianina mihitsy zay azony atao rehetra mba tsy hiala tao Egypta ny zanak'Israely. Le Pharaon et les Égyptiens ont fait tout leur possible pour que les Israélites ne quittent pas l'Égypte. Eny na dia efa nandefasan'Andriamanitra loza amin'ny karazany azy ny Egyptianina ho fitsarana azy ireo dia mbola ny sakana foana ny zanak'Israely.
Oui, même si Dieu a déjà envoyé plusieurs fléaux pour les juger, ils les ont toujours empêchés de partir. zay nge matoka miteny aminareo hoe tandremo aza makivokivy mihitsy fa mpanao sakana dia misy ary manao zay azo atao anakanana ny soa rehetra tsy ho tanteraka amin'ny fiainantsika. C'est pourquoi je vous dis, ne soyez jamais découragés parce qu'il y a des obstacles qui empêchent les bienfaits d'arriver dans nos vies. manao ny asa mpanao sakana fa tsy maintsy resy izy. Les obstacles ont leur mission, mais ils seront vaincus. manao ny asa mpanao sakana fa tsy maintsy ravany sakana taony. Les obstacles ont leur mission, mais ils seront brisés. Taty aoriana aza dia nanapa-kevitra Andriamanitra ho fanafana ny zanak'Israely. Plus tard, Dieu a décidé de délivrer les Israélites. Haintsika tsara ny tantara hoy ny tompandriamanitra tamin'ny Mosesy hoe asovy teneny ny zanak'Israely mba hanao Pasika. Nous connaissons bien l'histoire que Dieu a dit à Moïse qu'il fasse la Pâque. Fa amin'ny alalan'ny Pasika ataon'io dia tsy maintsy ravany sakana ataon'ny Egyptianina. Car à travers la Pâque, les obstacles seront brisés. Ka rehefa nataon'ny zanak'Israely tokoa ny Pasika Et quand les Israélites ont réalisé la Pâque, dia ara-baka teny ravany sakana. littéralement, les obstacles étaient brisés. Tsy niandry ny apitso ny Egyptianina vao namototra zanak'Israely fa tamin'ny alina iny ihany dia tsy maintsy navototra ny zanak'Israely. Les Égyptiens n'ont pas attendu le lendemain pour relâcher les Israélites, mais ils l'ont relâché la nuit même. Zany voalaza amin'ny Exodosy toko 12, andeha fahatelo amby telopolo, faefatra amby telopolo, fafito amby telopolo. C'est ce qui est écrit dans Exode chapitre 12, versets 33, 34 et 37. Amin'ny anaran'i Jesosy na manao sy manahoana ny herin'ny mpanao sakana sy ny fahefam-panao sakana androany tsy maintsy ho afaka ianareo. Au nom de Jésus, quelle que soit la puissance des obstacles, aujourd'hui vous serez délivrés. Ny programman'Andriamanitra ho antsika amin'ny alalan'ny finoana Jesosy dia tsy maintsy tanteraka. Le plan de Dieu pour nous à travers notre foi en Jésus va se réaliser. Ka hoy aho hoe aorena ho amin'ny Jesosy sy ny azo fijaliana ny finoana sy fanantenanao dia ho hitanao ny fiasan'Andriamanitra lehibe. Alors je te dis, base ta foi et ton espérance sur Jésus et la croix et tu verras Dieu agir. Faharoa indray zava-nisy teny am-pandehanana. Deuxièmement, ce qui est arrivé pendant qu'il marchait, Tsy napozin'ireo zanak'Israely indray ny zava-nisy teny am-pandehanana. les Israélites ne s'attendaient pas à ce qui leur est arrivé en marche. Nieritreritry zareo hoe rehefa afaka atao Egypta izy dia lalina feno voninkazo foana indray no izorany makany amin'ilay tany todidrodrono sy tantely. Ils croyaient qu'une fois sortis d'Égypte, ils marcheraient sur un chemin rempli de fleurs pour arriver au pays où coule le lait et le miel. Tsy napozin'ilay olana vaovao tonga teo amin'ny zareo. Ils ne s'attendaient pas aux nouveaux problèmes qui leur est arrivé. Voalaza Baiboly fa voasakan'ny ranomasina mena indray ry zareo zanak'Israely raha andeha ho any amin'ilay tany todidrodrono sy tantely. La Bible dit qu'il y avait la mer Rouge qui était un obstacle alors qu'ils allaient vers le pays où coule le lait et le miel. Raha ny fandehany tantara no jerena tena mafy be tamin'ireo zanak'Israely ny sakana nisy tamin'izany fotoana izany. Si nous regardons ce qui est arrivé, cet obstacle était vraiment très dur pour les Israélites. Satria maha olombelona dia hoe ahoana tokoa ny fomba hiampitatsika an'io ranomasina mena manao sakana io. Parce qu'en tant qu'être humain, comment est-ce que nous pourrions traverser cette mer Rouge qui est un obstacle? Raha hiova lalana isika hiova lalana ho aiza indray. Si nous changeons de chemin, nous allons changer pour quel chemin? Hiova lalana ho aiza indray. Nous allons changer par quel chemin? Tena mafy tamin'ny zanak'Israely ny sakana nataon'ny ranomasina mena. Cet obstacle qui était la mer Rouge était vraiment dur pour les Fa dia raina ny Israélites. tompoandriamanitra ry havana. Mais gloire à Dieu, Dia raina ny tompo. gloire à Dieu. Satria nahasoan'Andriamanitra tamin'ireo zanak'Israely fa izy no Andriamanitra ny Israely. Parce que Dieu a montré aux Israélites qu'il est le Dieu des Israélites. Andriamanitra mantsy tsy mamela irery ny olony Parce que Dieu n'abandonne pas son peuple. fa tsy maintsy mamonjy ny olony manoloana ny sarotra rehetra ny tompandriamanitra tsy toa. Mais le Seigneur Dieu Tout-Puissant délivre son peuple de tous les obstacles. Ary zay no atom-bola matoka manentana hoe aza makivikivy zany ianao manoloana sakatsakana satria manana Jesosy mpamody antsika isika.
Et c'est pourquoi je t'invite à ne pas être découragé devant les obstacles, parce que nous avons Jésus qui est notre Sauveur. amin'ny alalan'i jesosy mpamonjy antsika io no anaovan'andriamanitra etsika tsy maintsy amonjena antsika. C'est au nom de Jésus qui est notre Sauveur que Dieu va agir dans nos vies. Tamin'izany fotoana zany dia nasehoan'andriamanitra tsy toa tamin'ny alala Mosesy ny famonjena magaga. En ce temps-là, Dieu a montré à travers Moïse le miracle qu'il a réalisé. Satria fanaon'andriamanitra ny miara-miasa amin'ny mpanompony ho famonjena ny olony. Parce que Dieu a l'habitude d'utiliser ses serviteurs pour sauver son peuple. Dia hoy andriamanitra hoe tsy aveloko sakana ho an'ny zanak'Israely tsy ho tokany amin'ny tany tolodradrony sy tantely io ranomasina mena io. Et Dieu a dit qu'il ne va pas permettre que la mer Rouge soit un obstacle pour les Israélites pour qu'ils Dia hoy arrivent andriamanitra dans le tamin'ny Mosesy pays où hoe coule ry le lait et le Mosesy miel. avia ty anao. Et Dieu a dit à Moïse, Moïse, viens ici, Eto ny tena eny an-tananao. emmène le bâton qui est dans ta main. Mandehana ianao esory ny ranomasina mena manao sakana io. Va et fends la mer qui est un obstacle. Esory ny ranomasina mena manao sakana io. Fends en deux la mer qui est un obstacle. Tamin'izany fotoana zany nasehoan'andriamanitra ny zanak'Israely hoe na dia ranomasina mena aza io manao sakana io dia azo ravana foana io sakana io. À cette époque, Dieu a montré aux Israélites que même si c'était la mer Rouge qui était un obstacle, on pouvait toujours briser les obstacles. Ny bokyny Exodosy toko faefatra ambin'ny folo andimy fadimy ambin'ny folo sy ny faina ambin'ny folo ny misy azay tantara zay. Cette histoire se trouve dans Exode chapitre 14 versets 15 et 16. Asa mieritreritra ianao rehefa fiangonana hoe tsy ho afaka mihitsy io sakana misy aminao io. Ne pense pas, chère Église, que cet obstacle dans ta vie ne sera jamais brisé. Mety efa mataonana no mitondra sakana teo aminao izy ka dia tsy lavorary mihitsy ny fiainanao amin'ny maha-olon'Andriamanitra anao. Peut-être que ça fait depuis plusieurs années qu'il y a des obstacles dans ta vie et tu n'as jamais réussi ta vie en tant que serviteur de Dieu. Mety efa be dia be ny zavatra nankatanao tamin'Andriamanitra kanefa mandrika ankehitriny tsy mbola tanteraka taminao mihitsy ilay izy no le sakana. Peut-être que tu as déjà demandé beaucoup de choses à Dieu et que cela ne s'est jamais réalisé à cause des obstacles. Anisan'ireo olona niorakoraka ianao rehefa nitsodrany ny mpanompon'Andriamanitra na namotsy teny ny mpanompon'Andriamanitra kanefa mandrika ankehitriny tsy mety tanteraka aminao ilay tsodrano na ilay teny efa navotsitra. Tu étais parmi les personnes qui acclamaient fort quand le serviteur de Dieu relâchait des bénédictions et pourtant cela ne s'est jamais réalisé dans ta vie. Noho izany mampaheranareo aho tandremo ny kivikivy. Alors je vous encourage, ne soyez pas découragés. Raha nisy fakivina teo aminao mibeba amin'Andriamanitra ianao. S'il y a un découragement en toi, repens-toi devant Dieu. Satria tsy tokony ho toetra ny olon'Andriamanitra ny manao fakivina. Parce que cela ne doit pas être un comportement d'un homme ou d'une femme de Dieu. Ny fakivina misy aminao matsy dia milaza hoe tsy misy Andriamanitra. Parce que le découragement qui est en toi veut dire que Dieu n'existe Ny pas. fakivina misy aminao dia milaza hoe tsy hamonjy anao mihitsy Andriamanitra. Le découragement qui est en toi veut dire que Dieu ne va pas te délivrer. Ny olon'izao tontolo izao mahazo manao kivy izy. Les gens de ce monde peuvent être Fa ny découragés, olon'Andriamanitra mila manatanjaka ny saina izy. mais les hommes et les femmes de Dieu doivent fortifier leurs pensées. Satria azo antoka fa ny Andriamantsika tsy maintsy hamonjy antsika manoloana ny sakana rehetra. Parce que c'est assuré que notre Dieu va nous délivrer de tous les obstacles. Amin'ny anaran'i Jesosy ho ravandroany ny sakana. Au nom de Jésus, je brise les obstacles. Na inona karazana sakana na inona heriny amin'ny anaran'i Jesosy ho ravy zany androany. Quels que soient les obstacles et leur puissance, au nom de Jésus, ce sera brisé aujourd'hui. Ho amanokana mampahery be ahy mihitsy ny tantara Mosesy. Pour moi, personnellement, l'histoire de Moïse m'encourage beaucoup. Mosesy ndreka olombelona tahaka ny olombelona rehetra. Moïse était un homme comme tous les hommes. Amin'ny maha-olombelona azy amin'ny fomba ahoana moa no anafoanany Mosesy an'io ranomasina mena io. En tant qu'être humain, comment Moïse pouvait faire disparaître la mer Rouge? Impossible zany. C'est impossible. Fa no ilay baika fa ny an-danitra dia possible zavatra rehetra. Mais selon l'instruction qui vient du ciel, toute chose est possible. Mino akio androany fa raha anao vavako anareo ho fandravana sakanao. Je crois aussi aujourd'hui que si je prie pour vous, pour briser les obstacles, Aza mieritreritra tsy possible zany.
Ne pensez pas que c'est impossible. fa raha mihina anao dia ho hitanao voninahitr'andriamanitra Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. raha mihina anao dia ho hitanao voninahitr'andriamanitra Si tu crois, tu verras la gloire de amin'ny Dieu. anarana jesosy ho ravany sakana Au nom de Jésus, les amin'ny obstacles anarana seront jesosy brisés. ho ravany sakana Au nom de Jésus, les obstacles azo seront volana brisés. vitsivitsy melolona marana taona izao volana andraisana fahasoavana lehibe Et ces mois, avant la fin de cette année, sont des mois où nous allons recevoir satria une efa grande teka ihany anareo bénédiction. dia ataovy mafibe miteka Acclamez fort. fatelo mbola nisy zavatra nitsaka ihany tena mpandehanana teo amin'ireo zanak'israely Troisièmement, quelque chose d'autre s'est passé pendant que les Israélites étaient en marche. toka saina mihitsy ny zanak'israely hoe ohatra tsisy fitsarana mihitsy a ty sakatsakany ity Les Israélites se sont rendus compte qu'il y avait toujours des obstacles sans fin. satria voalaza ny baiboly fa nosakanany amalekita reo zanak'israely zay nandeha ho any amin'ilay tany tondradrosy tantely Parce que la Bible dit que les Amalécites ont fait un obstacle devant les Israélites. tao amin'ilay tanàna atao hoe Refidim no toerana nanakanany amalekita andreo zanak'israely mba hitsatra tsoany amin'ilay tany tondradrosy tantely C'était dans la ville appelée Réphidim que les Amalécites ont empêché les Israélites pour qu'ils n'aillent pas dans le lieu où coule le lait et le miel. loha zany tsy maintsy ravana ihany ko sakana io Alors il fallait aussi détruire cet obstacle. dia diny tsara keny ny tantara hoe fandriamanitra dia manana fomba marobe entina andravana ny sakana Étudiez bien cette histoire, mais Dieu a plusieurs manières pour détruire les obstacles. folo mbola tao Egypte ny zanak'israely dia nampanaovin'andriamanitra pasika ny zanak'israely mba ho fandravana ny sakana Quand les Israélites étaient encore en Égypte, Dieu leur a demandé de faire la Pâque pour briser les obstacles. dia rava tokoa le sakana Et les obstacles étaient brisés. araky ny tantara no tantaraka taminareo farany teo indray Comme je vous l'ai raconté tout à l'heure, tamin'ny alala mosesy no nentin'andriamanitra nandravana ny sakana dia rava tokoa ny sakana c'était à travers Moïse que Dieu a brisé les obstacles et les obstacles étaient brisés. niala teo alohany zanak'israely lay ranomasina mena La mer Rouge s'est enlevée devant les Israélites. ka tonga tany maina ka afaka nanohindiny ry zareo zanak'israely C'est devenu une terre sèche et les Israélites ont pu continuer leur marche. fa tamin'ity indray mandeha ity indray dia fomba hafa no nentin'andriamanitra namonjena reo zanak'israely nanoloana ny sakana Mais cette fois-ci, Dieu a utilisé une autre manière pour sauver les Israélites des obstacles. mosesy mihitsy no nomen'andriamanitra tolotsaina hoe atao zay tianao atao ho fandravana an'ireo sakana ireo Dieu a dit à Moïse, fais ce que tu vas faire pour détruire ces obstacles. lay tolotsaina nomen'andriamanitra mosesy no natokany mosesy napakevitra hoe zao zany no ataoko ho fandravana ny sakana C'est grâce au conseil que Dieu a donné à Moïse que Moïse a décidé de briser les obstacles. natsolo mosesy josoa tamin'izany fotoana zany Moïse a appelé Josué en ce temps-là. ry josoa mpiara-miasa Josué, mon collaborateur. ry josoa mpiara-miasa Josué, mon collaborateur. mifidiana miaramila marobe ianao Choisis plusieurs hommes. dia eto ireo miaramila marobe reo mba andeha andrava ny sakana ataony amalekita Et emmène tous ces hommes pour qu'ils puissent détruire les obstacles des Amalécites. ianao mihitsy no ka irotsaka an-tsehatra hiady amin'ny amalekita C'est vraiment toi qui vas intervenir et combattre les Amalécites. fa izao sy ny ekipako arona sy ora andeha ho any atapaka voany izahay Mais moi et mon équipe, Aaron et Hur, nous allons monter au sommet de la colline. ianao sy ny miaramila mandeha miady Toi et tes hommes, vous allez combattre. fa izao sy ny ekipa kosa ho any atapaka voana hitondra ny tehan'andriamanitra Mais moi et mon équipe, nous allons au sommet de la colline pour emmener le bâton de Dieu. miara-miasa isika ry josoa ho mosesy Nous travaillons ensemble, Josué, dit Moïse. iaraka ilay ten'andriamanitra nyvakitsika teo aloha dia izao Et selon la parole de Dieu que nous avons lue tout à l'heure, rehefa nasandritry mosesy ny tany miaraka amin'ny tena dia nandresy josoa sy ny miaramila n'israely quand Moïse a étendu sa main avec le bâton, ils ont vaincu les Amalécites. fa nisy fotoana kosa reraky mosesy satria olombelona ihany izy Mais quand Moïse était fatigué, parce que c'est un dia homme, nidina ny tanany nisan'le tehany sa main a baissé avec le bâton. dia lasa nandresindray a ny
Amalekita. Et les Amalécites sont devenus vainqueurs. Noho zany ora sy arona nanampy amin'ny sesy mitazona ny tanany mba tsy hidina mihitsy le tehana. Alors, Hur et Aaron ont été Moïse pour tenir sa main pour que le bâton ne pèse pas. Vokatry zany ravany sakana. Alors, les obstacles étaient brisés. Zay le Exodus toko fafito ambin'ny folo andiny fahavalo ka hatramin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo lay novakena tery aloha. C'est ce qu'on a vu dans Exode chapitre 17, versets 8 à 13. Ry fiangonana rehetra toka eto. Chère Église qui est ici, Zany tantaraiko aminareo zany dia manambara fa tena misy ny mpanao sakana. cette histoire que je vous ai racontée montre qu'il y a vraiment des obstacles. Ary manao sakana amin'ny fomba maro samihafa ireo mpanao sakana. Et les obstacles se montrent sous plusieurs formes. Fa ny mampahery dia ity. Mais ce qui est encourageant, c'est ceci. Tsy maintsy ataon'Andriamanitra mandresy ny vahoakany. Dieu va toujours rendre son peuple Tsy victorieux. maintsy ataon'Andriamanitra mandresy ny vahoakany. Dieu va rendre son peuple victorieux. Ho antsika toka eto tsy maintsy ataon'Andriamanitra mandresy ianao. Pour nous qui sommes ici, Dieu va te rendre victorieux. Aza mieritreritra an'io sakana io ho sakana mafy be ianao. Ne pense pas que cet obstacle est très dur. Aza mieritreritra an'izany ho sakana mafy be ianao. Ne pense pas que cet obstacle est très dur. Fa raha mbola orinao ao amin'i Jesosy sy ny azo fijaliana ny finoanao sy ny fanantenanao tsy maintsy mandresy ianao. Mais si tu passes, ta foi et ton espérance en Jésus et en la croix, Tsy tu maintsy seras rava foana io victorieux. sakana io. Les obstacles seront forcément Na inona brisés. inona hery na inona fahefana tsy maintsy rava io sakana io. Quelle que soit leur puissance, quelle que soit leur force, les obstacles seront forcément brisés. Miakatako amin'Andriamanitra amin'ny alalana vavaka ataoko androany dia voarava sady ny sakana. Ce que je demande à Dieu à travers la prière d'aujourd'hui, c'est que les obstacles soient brisés. Miakatako amin'Andriamanitra tsy andalo fotsiny izao volana vitsivitsy melolony amarana taona izao fa tena volana hitahian'Andriamanitra anao. Ce que je demande à Dieu, c'est que ces derniers mois de l'année ne passent pas en vain, mais que ce soit des mois où Dieu va vraiment te bénir. Ho lasa tantara ratsy eo aloha Les mauvaises histoires du passé seront fa hanana terminées. tantara vaovao ianao. Tu vas vivre une nouvelle histoire. Hanana tantara vaovao ianao. Tu vas vivre une nouvelle histoire. Ny matoka mampahirantsika rehetra hoe aorenao amin'i Jesosy sy ny azo fijaliana ny finoana sy fanantenanao dia izao. Pourquoi je vous encourage à baser votre foi en Jésus et sur la croix? Amin'ny alalan'ny Jesosy sy ny azo fijaliana no entin'Andriamanitra mampandresanao sy mandrava ny sakana rehetra. C'est à travers Jésus et la croix que Dieu te conduit à la victoire pour briser les obstacles. Tena mafy tamin'ny devoly matsy a ny fahafatesan'i Jesosy teo ambony azo fijaliana. C'était vraiment un coup dur pour le diable quand Jésus est mort à la croix. Ry zareo devoly tamin'izany fotoana zany mieritreritra fa rehefa maty Jesosy dia ry zareo no manjaka mandrakizay teo ambony tany. Le diable pensait que quand Jésus mourrait, c'est lui qui régnerait sur cette terre. Kado sy napoziny fa rehefa maty Jesosy dia tsy maty ny tantara. Mais il ne s'attendait pas à ce que quand Jésus meurt, l'histoire Hoy ny bascule. Baiboly hoe voaringana ny devoly. La Bible dit que le diable a été Resy ny devoly. Le diable a été vaincu. Ahoana ny voasoratra amin'ny Hébreu toko faharoa andiny fahaefatra ambin'ny folo. Qu'est-ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 2, verset 14? Voalaza hoe satria manana lofa mandra ny zaza dia manandray zany koa Jesosy mba andriganany amin'ny fahafatesana le manana ny hery fahafatesana dia ny devoly. Il est écrit, puisque ses enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagé de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Aoka ny fantatsika rehetra fa tsy maintsy nataon'Andriamanitra tafinofo sy raha tahaka antsika zanak'olombelona Jesosy. Sachons tous que Dieu a fait que Jésus a participé au sang et à la chair, comme nous tous, Mba tonga Jesosy afaka ampandalovana fahafatesana. pour que Jésus puisse traverser la mort. Satria ny programmen'Andriamanitra dia hoe amin'ny alalan'ny fahafatesan'i Jesosy no entiko mandrigana sy mandresy ny hery rehetra hananany devoly eto ambony tany ity. Parce que le plan de Dieu, c'est que à travers la mort de Jésus, il allait anéantir la puissance du diable. Efa maty Jesosy. Jésus est déjà mort. Tena maty izy. Il est vraiment mort. Maty eo ambony hazo fijaliana. Il est mort sur la croix.
fa saky efa natsakan'andriamanitra tamin'ny maty. Mais Jésus l'a ressuscité d'entre les morts. Ny voasoratra zany amin'izao vaninandro zao devoly efa resy, Ce qui est écrit actuellement, le diable est déjà vaincu. devoly efa voaringana. Le diable est anéanti. Ny sakana rehetra nataony hatramin'izay dia atsika toerina amin'ny anaran'i Jesosy. Tous les obstacles qu'il a fait depuis, nous pouvons le briser au nom de Jésus. Toerintsika amin'ny anaran'i Jesosy sy ny hazo fijaliana. Nous pouvons le briser au nom de Jésus et de la croix. Ino ndraiky ity teny ity Kolosiana toko faharoa andimy fadimy ambin'ny folo. Écoutez cette parole dans Colossiens chapitre 2, verset 15. Ary nesoron'Andriamanitra tsy hoe ho amin'ny tenany devoly ny fanapahana sy ny fahefana, ary noho ny hazo fijaliana dia nasehon'Andriamanitra miharihary ny fitondrana ireo olona manompo azy toy ny fanao izay avy nandresy. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Tsy napozin'ny devoly mihitsy lay io teny io Le diable ne s'attendait pas du tout à cette parole. hoe tamin'ny alala fahafatesan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana no nanesoran'Andriamanitra ankeriny lay fahefana sy lay fanapahana nentin'ny devoly nanapaka teto ambonin'ny tany. Que c'est à travers la mort de Jésus à la croix que Dieu a dépouillé de force les dominations et les autorités. Nesoron'Andriamanitra ankeriny teo an-tanan'ny devoly samy fahefana sy fanapahana izany. Dieu a repris de force de la main du diable la domination et l'autorité. Noho izany ireo devoly izay nanao sakana hatramin'izay aoka fantatsika fa devoly tsy manana fahefana sy fanapahana intsony. Alors, sachant que le diable qui a fait les obstacles depuis toujours est un diable qui est dépouillé de sa domination et de son autorité. Ka raha vonina hiady tahaka Josoa isika dia ho tsapantsika fa ho resy tanteraka ny mpanao sakana teo amintsika. Et si nous sommes prêts à combattre comme Josué, nous allons vaincre les obstacles dans notre vie. Ka androany aoko vonina hiady amin'ny devoly ianao. Alors aujourd'hui, sois prêt à te battre contre le diable. Matoky fa tsy misy maty olona zany eo. Et foi que tu seras victorieux. Ary matoky fa tsy ho resy zany ianao. Et foi que tu ne seras pas vaincu. Amin'ny anaran'i Jesosy tsy maintsy mpandresy ianao. Au nom de Jésus, tu seras victorieux. Tsy maintsy rava sakana. Les obstacles seront Tsy maintsy brisés. rava sakana. Les obstacles seront brisés. Andaova kitsy andray ny Isaia toko fahaefatra amby fapolo andimy feno amby roapolo. Nous allons maintenant lire Ésaïe chapitre 44, verset 26. Hoy Andriamanitra tamin'ny alalan'i Isaia. Dieu a dit à travers Ésaïe, Ho toaviko ny teny zay ataony mpanompoko. je confirme la parole de mon serviteur. Ary ho tanterahako ny hevitra na ny saina zay nomeko ny mpanompoko. Et je mets à exécution les décisions annoncées par mes messagers. Ino moa ny antony natoka nanao filazana tamin'ny heriny hoe isy fandravana sakana manompoka androany. Pourquoi je vous ai dit la semaine dernière que nous allons briser les obstacles à partir Satria d'aujourd'hui? hevitra nomen'Andriamanitra le izy. Parce que c'est Dieu qui a donné cette idée. Azo antoka zany fa raha hoetseko zay hevitra izay dia ho hamarin'Andriamanitra. Alors c'est assuré que si je mets à exécution ces idées, Dieu va le confirmer. Tsaroko raha nitoriteny tany Akazobe izahay Je me souviens quand nous avons prêché en Casbé, tamin'iny faraparany volana jona iny. vers la fin du mois de juin. Nambarako tamin'ny olona zay nanarika teo fa mpanasitrana Jesosy. J'ai dit à tous ceux qui étaient là que Jésus guérissait. Nambarako tamin'ny olona nanarika teo fa tena mpanasitrana arabaka teny Jesosy. J'ai annoncé à tous ceux qui étaient là que Jésus guérissait vraiment. Ary hoy aho hoe raha mino zany ianareo dia ho tanteraka zany rehefa manao vavaka ho anareo zay marary ao. Et je leur ai dit que si vous croyez cela, cela va se réaliser quand je vais prier pour les malades. Dia rain'Andriamanitra riavana Que Dieu soit loué, bien-aimé, fa no hamarin'Andriamanitra zay teny zay ho an'ireo olona zay nino. car Dieu a confirmé cette parole pour tous ceux qui ont cru. Nisy lehilahy anankiray ngeza be kibony tao Akazobe. Il y avait un homme qui avait le ventre très gros en Casbé. Ory namany hoe ny an'la kibodabiera. Ses amis disaient que tu avais un ventre Ay qui avait aretina de io la kibo pierre, io kibo lehibe io. alors que c'était une maladie. Vita ny vavaka tonga dia fisaka ny kibony. Après la prière, son ventre s'est aplati. Satria nino ahy ho mpanompon'Andriamanitra izy.
Parce qu'il a fait la foi que j'étais le serviteur de Dieu. Ka raha mino nareo fa mpalompon'andriamanitra ny tenanay. Alors, si vous croyez que je suis serviteur de Dieu, Raha mino ny teny nambarako teo ianareo. si vous croyez la parole que je vous ai annoncée, Raha mino nareo fa amin'ny alalan'ny vavaka ataoko ho ravan'ny sakana. si vous croyez qu'à travers ma prière, les obstacles Arabaka seront teny brisés, ho rava tokoa izany e. littéralement, ce sera brisé. Arabaka teny ho rava izany. Littéralement, ce sera brisé. Ary ty faraparan-taona ity dia ho faraparan-taona mahafinaritra anao indrindra. Cette fin d'année sera une fin d'année que tu vas vraiment Zay rehetra aimer. mino an'izany atako mba hitehaka mafy be. Si tu crois cela, acclame très fort. Aoka iorakoraka ihany koa izy. Acclamez plus fort. Fa ho anareo izay vaovao samba tonga eto. Pour vous qui êtes ici pour la première fois, Zao ny teniko aminareo. voici ce que je vous dis. Tia anareo tsirairay avy Andriamanitra. Dieu vous aime, chacun de vous. Na inona fahotanao tiany ianao. Quels que soient tes péchés, il t'aime. Tsy ilay fahotanao no akasitrahany. Ce n'est pas qu'il a créé tes péchés, Fa ianao tia no afaka amin'ny fahotana. mais il veut que tu sois délivré des péchés Mba ahafahan'Andriamanitra mandray atanana anao. pour qu'il puisse te prendre en main. Dia amin'izay fotoana izay ny vavaka izay ataoko eto anakery aminao ihany koa. Alors la prière que je vais faire ici aura un pouvoir sur toi. Raha mino anao dia ho tanteraka aminao izany. Si tu as la foi, cela va se réaliser dans ta vie. Noho izany manasa anareo aho zay saba tonga eto a manapa-hevitra hiverina amin'Andriamanitra. Alors je vous invite, à vous qui êtes ici pour la première fois, prenez la décision de revenir à Dieu. Ekeo Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra. Accepte Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Voaka vavanao hisokatra ka hiteny hoe mitoera ato anatiko anao Jesosy. Que ta bouche s'ouvre et dise, vis en moi Jésus. Mino anao ho mpamonjy ao. Je crois que tu es le Sauveur. Mino an'ilay famonjena vitanao teo ambony hazo fijaliana ao. J'ai foi au salut que tu as accompli à la croix. Dia manomboka androany ao reno ao amin'ny Jesosy sy ny hazo fijaliana ny finoanao sy fanantenanao. Et désormais, passe ta foi et ton espérance sur Jésus et sur la croix. Ary raha mieritreritra n'io sakatsakana nahazo anao hatramin'izay io ho tena goavana be ianao. Et ne pense pas que les obstacles qui étaient dans ta vie sont vraiment très graves. Amin'ny maha-olombelon'olombelona goavana le izy. En tant qu'être humain, ça a l'air grave. Fa eo rehetratr'Andriamanitra kely sy bitika. Mais devant Dieu, c'est très petit. Ka zay rehetra mino an'izany ho afahana androany. Et tous ceux qui croient cela seront délivrés Ho afaka androany aujourd'hui. ianao. Tu seras délivré aujourd'hui. Hivavaka antsika amin'izao fotoana izao. Nous allons maintenant prier. Hivavaka tsika rehetra. Nous allons tous prier. Apetrao amin'ny fonao ny tananao. Mets ta main sur le cœur. Tiako anao tena hivavaka amin'ny fonao manontolo. J'aimerais que tu pries de tout ton cœur. Ho antsika rehetra toka eto. Pour vous qui êtes ici, Manapa-hevitra hiala amin'ny fahotana. décidez de vous éloigner des péchés. Aoko surany tenanao ianao fa efa manana Jesosy ao anatinao. Sois assuré que tu as déjà Jésus en toi. Dia amafiso fandroany ho mpandresy tokoa ianao. Et je confirme qu'aujourd'hui, tu seras vraiment victorieux. Andao ary hivavaka isika rehetra. Nous allons maintenant prier. Sokafa ny vavanao tompoko. Ouvre ta bouche. Ndao azy. Prions. Samy mivavaka izy. Nous allons tous prier. Ny ho ataonao androany a dia ianao hijoro tena hiady amin'ny devoly mpanao sakana. Je te demande de combattre vraiment le diable qui fait les obstacles. Tahaka ny nataony Josoa sy miaramila Israely nandravany sakana nataony Amalekita no tiako ataonao androany. Comme Josué et les Israélites combattirent les Amalécites, j'aimerais que tu fasses ainsi aujourd'hui. Ny vavaka no fitaovam-piadiana entinao mandravany sakana. La prière est l'arme pour détruire les obstacles. Ka dia andao hivavaka daholo tsika rehetra. Alors prions tous. Andao hivavaka daholo tsika rehetra. Prions tous. Ary amin'ny alalany vavaka ataonao raha vao amin'ny anaran'i Jesosy ny sakana. Et pendant que tu pries, brise les obstacles au nom de Jésus. Mino an'izany ve ianareo? Matoky an'izany ve ianareo? Est-ce que vous croyez cela? Tohizy ny vavaka tompoko. Continuez à prier. Samy mivavaka amin'ny fony rehetra. Continuez à prier de tout votre cœur. Raha vao sakana misy amin'ny tenanao. Brise les obstacles qui sont dans ton corps. Tondro ihany koa any amin'ny trano misy anao any raha vao amin'ny anaran'i Jesosy ny mpanao sakana any. Brise aussi les obstacles qui se trouvent dans ta maison.
tondroy any amin'ny toeram-piasanao raha vao ny sakana misy any amin'ny toeram-piasana. Brise aussi les obstacles qui se trouvent dans ton lieu de travail. Sitrik'Andriamanitra ny hanafaka anao amin'ity androandroany ity. C'est la volonté de Dieu de te délivrer aujourd'hui. Sitrik'Andriamanitra ny hamotantsika rehetra androany. C'est la volonté de Dieu de tous nous sauver aujourd'hui. Aoka hiady ianao a. Combat vraiment. Aoka loatra devoly amin'ny anaran'i Jesosy ianao a. Oppose-toi au diable au nom de Jésus. Ampiasao ny anaran'i Jesosy sy ny hazo fijaliana. Utilise le nom de Jésus et la croix. Angatany isika rehetra mba angina. Gardons le silence. Apetrao eo amin'ny fonao tananao. Mets ta main sur le cœur. Raha eo mamindra-fo amin'reto fiangonana reto ianao androany. Père, aie pitié de cette église aujourd'hui. Noho ny amin'i Jesosy zanakao maty teo ambony hazo fijaliana. Grâce à Jésus, ton Fils mort à la croix. Mamindra-fo amin'ny olona rehetra ianao androany. Aie pitié de toute personne aujourd'hui. Ary mialoha ahy mpanomponao ianao. Et écoute ton serviteur. Araka ny hevitra sy saina nomenao ahy. Selon les pensées que tu m'as données, Ho foalako androany ireo sakatsakana nisy tamin'ny olonao. je brise aujourd'hui les obstacles qui sont dans la vie de ton peuple. Na inona heriny sy fahefany dia ho foalako ny fisian'izany amin'reto fiangonany reto. Quelle que soit leur force et leur puissance, je brise ces obstacles. Ny riko Andriamanitra dia tahaka ny nanafanao zanak'Israely sy ny nanomezanao azy fandreseny no anafanao andreto fiangonany reto androany. Je désire, ô Dieu, que comme tu as délivré les Israélites et tu leur as donné la victoire, tu délivres aussi ton Église aujourd'hui. Ka tsy ho tena ho mbavanay fotsiny ny mampandresanay fa tena ho mpandresy ny olona rehetra androany. Que ce ne soit pas juste des mots dans notre bouche, mais que tout le monde soit victorieux aujourd'hui. Ho mpandresy izy Ils seront victorieux satria amin'ny alalana vavaka ataoko dia tsy maintsy rava ny sakana. parce qu'à travers ma prière, les obstacles seront forcément brisés. Ampiasa ny fahefana nomeny Jesosy ahy aho. Je vais utiliser le pouvoir que Jésus m'a Ho donné. ravako ny sakana. Je vais briser les Ho obstacles. ravako amin'ny anaran'i Jesosy ny sakana. Je vais briser les obstacles au nom de Jésus. Ary hamosotra teny aho amin'ity androandroany ity. Et je vais relâcher des paroles aujourd'hui. Fa sambatra ny fiangonana toka eto. Que l'Église qui est ici est bénie. Fa tsy andalo fotsiny eo aminy ty volana vitsivitsy mialohan'ny amaranana ny taona ity. Ces derniers mois de l'année ne vont pas passer enfin pour eux. Fa amin'izao taona izao no hanehoan'Andriamanitra marimarina fa ahoampon'ny Andriamanitra eo fiangonana izao. Mais c'est pendant cette année que Dieu va vraiment démontrer que cette Église est dans le Ka cœur ho de tahina Dieu. rabaky teny ny fiangonana rehetra. Et l'Église sera bénie littéralement. Ho tahina zay rehetra miditra ato. Tous ceux qui entrent sont bénis. Ho tahina zay rehetra mivoaka ato. Tous ceux qui sortent d'ici sont bénis. Ho tahina zay rehetra miditra tokantrano. Tous ceux qui entrent dans leur maison sont Ho bénis. tahina zay rehetra mivoaka tokantrano. Tous ceux qui sortent de leur maison sont Ho bénis. tahina ty fiangonana ty any an-tsaha. Cette Église est bénie là où il se trouve. Ho tahina ty fiangonana ty ao an-tanàna. Cette Église est bénie en ville. Ary naiza naiza misy azy tsy alaminy aleny tanan'Andriamanitra. Et partout où elle sera, la main de Dieu est avec elle. Andriamanitra mihitsy no aneo ny fitiavany lehibe an'izao fiangonana izao. C'est vraiment Dieu qui va manifester son grand amour pour cette Église. Ry Andriamanitra araiky malalo. Père Tout-Puissant, Tsy teny toriko fotsiny zany teny zany. ce ne sont pas seulement des mots que je prêche. Tsy tony kabary fotsiny zany teny ambarako zany. Ce ne sont pas de simples discours. Fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mais au nom de Jésus-Christ, Hitondrana rehetra ho amin'ny fahasoavana ianao amin'ity taona ity. tu vas tous nous conduire vers la bénédiction cette année. Ny devoly tsy finoana miala amin'ny olona. Le diable sort des personnes. Miala. Partez. Reo devoly mampirorosaina miala. Les diables qui donnent les incertitudes. Tompo, ty andreto fiangonana andreto anao. Seigneur, tu aimes cette Église. Ty azy anao. Tu aimes cette Église. Reo zay efa voata toloko amin'ny anaran'i Jesosy mbola ho tahina be mihoatra izy. Ceux qui sont déjà bénis, je déclare au nom de Jésus, qu'ils seront encore bénis en abondance. Satria ny voalazanao amin'ny boky faminaniana
dia hitondran'ny olonao ho amin'ny fitaina miopapana ianao. Parce que tu as dit dans ton livre que tu vas conduire ton peuple dans une bénédiction abondante. Tena ho arak'izany no tanteraka amin'izao fiangonana izao. C'est vraiment ce qui va se réaliser pour cette église. Misaotra ray malala. Merci, cher Père. Misaotra ray malala. Merci, cher Père. Amin'ny anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Satria mino isika fa ho arak'izany no ataon'Andriamanitra. Parce que nous avons la foi que c'est ce que Dieu va faire. Dia andao isika hanao hira miaraka amin'reto mpitarika fiderany reto a, hira tena hifaliana, hira tena andihizana. Nous allons chanter avec les conducteurs de louanges. Nous allons chanter et danser. Afaka mandivy ianareo? Est-ce que vous pouvez danser? Misy fomba fiteny malagasy zay manao hoe Une aza parole mandihy dit, tsy afatavony. Aza mandihy tsy afatavony zay fomba fiteny malagasy. Zao are misy fomba fiteny zay a hoe andraso aloha ho tafavoaka ny alina anao vao misitsika. il y a une parole qui dit que sortez d'abord du combat afin de vous réjouir. Fa netsika kosa na dia mbola ato ary sika tsy mbola hitantsika vaingana hoe aiza le sakana rafy dia fa andihy sika satria mino. Mais pour nous tous, même si nous ne voyons pas encore que les obstacles sont brisés, nous allons tout de suite danser et nous réjouir. Dao hiteka mafan'Andriamanitra. Acclamons fort pour le Seigneur. Hitsakana ary sika raintsika repitarika fidarany reto. Nous allons maintenant nous lever avec les conducteurs de louanges. Se família de Pandresy a nao izy te atana mafy an Jesosy. Woo! Ary tsy Pandresy fotsiny tsika fa manoatra Pandresy. Woo! Woo! Woo!
Itonde vogliare! Ale va paladi! Era sufitai! Cura compadres! Adolfo Fifalino! Até o Anderson Fifalino! Hey, hey, hey! Atao vola hoe tsy taitaitra mihitsy efa voatafy iainana. Aha! Asehoy amin'ilay olana. Dia misaotisaoty amin'izay mpandresy rehetra raha hoe oi! Oha! 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 Será unido para aparecer. Aleluia! Samiara makatoerantsika dia anao vavaka indray zany isika amin'izao fotoana izao ho fandravana ny sakatsakana izay ataon'ny favalo amin'ilay mission ho tanterana any Mampikony sy any Antsohihy. Raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny herinandroany